mankasitraka indrindra firenena mitovysika mitovy zo mitovy tanjontsika amin'ny raha hoe lohateny tena iresantsika dia mierisetra amin'ny maha olona mierisetra io mety ao tokantrano ny ahitana azy fa misy koa ny fiarahamonina. Lalàna 20 arivo tsipika ohatraohatra valo erisetra atao amin'ny mahalana mahavalo azonareo fa ny vehivavy foana moa ohatran'ny hoe voaresaka satria ny akamaroany raha ny statistika zany jerevantsika pourcentage dia vehivavy mibetsaka hiara-n'izy kokoa no lehilahy. Inona no atao hoe erisetra izay enjehanana, inona no afaka hisorohana ny erisetra ary inona no anasaziana ny mpanao ny erisetra ary farany, inona ny fiarovana ho an'ireo tratran'ny erisetra na miara-ny erisetra. Tsika voalohany atao hoe erisetra atao amin'ny vatana. Ny erisetra atao amin'ny vatana efa fantatsika foana fa hoe rehefa voavolo, rehefa voadaoka, rehefa maharitra ny vatana dia izay no atao hoe erisetra ara-batana. Fa tena tokony tsy ho adinoana lazaiko teo fa na felaka tamaina na fanagadrana tsy ara-drana atao amin'ny lalak'iray dia efa erisetra ara-batana atao amin'ny maha-olona izany ary enjehany lalàna ny fanaovana izany. Misy zany tsika eo tena erisetra ara-batana dia efa misy zavatra be atao doantsika fa izay mahatonga na maka le ohatra felaka sy ny fanagadrana tsy ara-drana izay satria matetika adintsika mivisin'izany fa misy miaina izany eny amin'ny fiarahamonina na ao an-tokantrano. Ny erisetra ara-nofo. Ny erisetra ara-nofo dia amin'ny vady dia misy atao hoe erisetra ara-nofo. Ny erisetra ara-nofo raha fitontsika dia izay erisetra rehetra miatra ao anatin'ny fanaovana olana roa firaisana ara-nofo ary ao anatin'ny fandrahonana na fanerenana manaovana izany. Izany hoe raisina sokajiana ho toy ny famolanana raha ohatra ka tery na fandrahonana no anaovana firaisana ara-nofo amin'ny olona anankiray. Ny erisetra ara-tsaina. Ny erisetra ara-tsaina dia ny fanambaniana olona na fanambaniana amin'ny teny fotsiny any eo ny omby atao ao an-tokantrano ao diovava tsy voafefa manambanibany olona treritrerina tabataba manelingelyna sofina izay mahatonga ratra-tsaina ho an'ny anankiray na ho an'ny zaza anankiray dia izany atao hoe erisetra ara-tsaina. Ny fanalambarana, ny fanendrikendrehana, ny fanaratsiana izany zavatra izany raha izany no mitranga sy ataonao ary izay no ampahalalana anazy satria indraindray tsika fiarahamonina mety hoe fa mandeha ho azy izany, tsy mandeha ho azy izany fa misy lalàna mifehy an'izany ary mandrana izany tsy azo atao izany satria miasan'ilay olona mihitsy no ambanimbanianao zimbazimbainao ka mahatonga fietrena amin'ny manokana sy amin'ny fiarahamonina sy amin'izay tontolo misy anazy izany ka tsy azo kely. Erisetra anankiray dia ny erisetra ara-ekônomika. Izay no mahatonga ny zosadraitr'olom-pirenena nanangona amin'ny fokontany no ny erisetra ara-batana. Ny erisetra resako teo efa enisika matetika fa ny erisetra ara-ekônomika indray tsy eritreretintsika hoe erisetra le izy fa voalaza ny lalàna 20 arivo tsika fa erisetra ny tsy fanomezana vola ny vady aman-janaka na ray mpianakaviana ianao na reny mpianakaviana ka tsy mamela ny ankohonanao erisetra ara-ekônomika izany tompoko tena enjehana lalàna ny olona manao izany. Ianao mitsoka didio na vehivavy ianao na lehilahy matetika moa vehivavy miarany ena fiarahamonina misy atsika adidinao ny tokantranonao, ny tokantrano natao tokantrano dia olona niterahanao zanaka dia tsy maintsy velominao ary adidinao mamelona izany na reny ianao na ray ny tsy fanaovana izany dia erisetra ara-ekônomika enjehana lalàna. Sokajiana erisetra ekônomika ihany koa ny tsy famelana olona anankiray
andeha hiasa miasa fitafiavy sa mety noho hoe fananitsainy lehilahy na le vehivavy fotsiny de hoe tsy mahazo miasa ianao fa mety safiany izy tsy azo atao manakana olona tsy miasa zany manana zo hiasa sy tady vola amelona ny tenany sy ny zay olona rehetra mety hatrano ny olona anankiray voian'izany eny amin'ny fokotany tsena fiarahamonina ny antom-pisinay fokotany automatika sy ny zao na zosandraiky sy nypirenena ao aminany zao etsika fampafatarana sy fandraisanandraiky fiadivana ny erisetra ao tokatrano tsena fiarahamonina zao. Momban'le procédure arahana aloha zany lalàna aloha miresahako ao amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo amin'le lalàna 2024 miresahana teo dia milaza fa ny fanjakana no mandray an-tanana ny fitsaboana ny ara-tsaina ary ny ara-pitsarana zay moa lazain'ny lalàna fa marina be le tenina teo hoe tao le victime ihany mamoaka vola hikarakara anazy dia zay za mo anaovana sitina lakilosy foana ny amin'ny fitondram-panjakana hoe raiso tanteraka ny adidinareo momba an'io procédure mantsiny raha mahita zany ianao eloka dia misy zavatra anankiroa atao na manao fitoriana antsoina hoe plainte ao na manao an'le antsoina hoe dénonciation na fitorohana samy hafa le fitoriana sy fitorohana ny mpitory dia ny olona miaran'le herisetra ao miaran'ny herisetra zany madama dia mitory izy ao ny mpitoroka dia olona tsy miaran'ny herisetra mivantana fa nahare sy nahita ao ohatran'ny président taty zao rehefa nahare izy dia salasala izy hoe ahoana kanefa raha jerentsika io lalàna 2024 dia ny président taty ohatra dia afaka torina amin'izao fotoana izao satria ozy izy io lalàna io hoe raha tsy manisy toyany any am'resaka iny ianao dia miatra aminao ny sazy ao amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo tsipika voalohany amin'ny andalana famaizana ny code pénal zany dia mety higadro ianao ray volana hatramin'maizina ka hatramin'ny telopona ao napetraka zany zay andin-dalàna zay anireny atsika satria adiditsika no mitorika manao an'io signalement io ny mahazava-dehibe ny signalement dia zao n'olona hiaran'ny herisetra hitasika efa fitetaka ny sainy tsy manana herintsony izy andeha hitory isinareo vehivavy eny nandehara ny hiaran'ny herisetra tsy mitory satria koa itsika fiarahamonina koa mandragnorangitra dia rainjanakao ane iny vadinao ane iny ve dia andeha hotorianao dia kantampofanana dia miady dia aveo tonga any amin'ny polisieri dia mirava samy miady dia miverinao iny dia eo ihany nefa tadio nefa ny herisetra tsy miala zany miverina foa nefa ny vahaolana ny herisetra dia miala ao anatin'le toerana misy herisetra fomba fanaovana signalement dia maro afaka ataontsika antsoratra izy io nao fitarainana zany tsika manoratra hoe zay président fokotany dia mahita za voatarika tahaka izao arina zay mahita vehivavy tahaka izao na lehilahy tahaka izao afaka ataontsika ihany koa nde izy io teny tsotra fotsiny ao ary indrindrandrindra afaka tsy tenenina hoe iza le mitory ao raha mitoroka zany tsika makany amin'ny président fokotany na makany amin'ny polisy dia afaka mitena zaza tenenina hoe iza le anaraka na iza na mipetraka iza zay alay anonymat tansiny atsika zany izy anatin'le PV dia alefatsika any amin'ny police judiciaire ny lalàna ihany no miteny hoe ny police judiciaire dia tsy maintsy manisy toyany raha tsy manisy toyany izy dia zay ihany koa ny antom-pisinay rehetra atsoy fa ho asianay toyany le izy fa kosa misy porofo mazava
Satria ny tena olana amin'ny signalement mahatonga ny izy tsy tanteraka am'izay valika am'izay be dia be le signalement alakopika tsy tiako pare tsy tiako fotsiny tena mampijanona zana mihitsy ny ao izy nareo ka raha tonga de ho avy zany isaka ny signalement aloha polisy misy an'izao de ho avy daholo polisy ray katikaty raha ifokafoka olo raiky amin'ny tokantrano tsy any le izy izavany ao anatin'ny cellule de signalement io zany ilay fahefana antsoina autorité administrative na judiciaire zany hoe ny fahefampitsarana sy ny araky ny administration mandray an'izay signalement zay aizavy zany tsika ny afaka manao signalement voalohany amin'ny fitsarana afaka makany parquet tsika afaka makany amin'ny tsara miazaza tsy ampitaontsika raha zaza tsy ampitaona ohatra io iarany setry raha ao amin'ny polisy afaka manantontsika police des mœurs et des mineurs eny Tsaralalàna misy eny Anosy ambadiky ny BC misy afaka manantona koa tsika ny brigade féminine de proximité etsy Tsaralalàna afaka manantona koa tsika ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ireo CSD afaka makantsika de eo ihany koa ny centre vonjy saika nafantatsika be zany centre vonjy zany centre vonjy etsy Mahamasina misy azy eo ihany koa afaka manantona ministère amponiny tsika afaka manantona ny gendarme koa tsika afaka manantona n'ireo préfecture tsika afaka manantona district tsika afaka manantona ny arrondissement afaka manantona ny fokotany province région commune zany hoe voafotsiny ny arabe de manatona zay manam-pahefana hitanao de ataovy ny fitorohana le lalàna efa misy fa mila manakaiky vahoaka rehefa ety fotony oetiny ety fotony le lalàna ohatra zao ataontsika zao de misy zavatra eritreretiny le eo amin'ny fiarahamonina hoe mety kay tsy mety ohatrany hoe mifelaka kay tsy mety ny fanambaniana kay tsy mety ny fanendrikendrehana kay tsy mety fa erisetra avokoa zany rehetrarehetra zany azontsika le izy de oentina ety fotony izy mba anakaiky ny vahoaka ary rehefa manakaiky ny vahoaka io de misy foana zavatra miova eo amin'ny fiarahamonina de mila manomboka isika de mankasitraka ny président fokotany nakiena eto Tomadinika de ny Tomadinika centre de Tomadinika Atsimo ny Tomadinika ny Lalamby sy ny Manodidina ny Tomadinika famille ny Tomadinika tena manampika betsaka satria tena tsy azo tena ny eksetra ary mila toerana ny eksetra satria na ny eksetra manala ainy na ny eksetra manala asina maha olombelona anao ka tsy azo kena misy eksetra ny fiarahamonina